Miarabanao tompolasy tompoavy manaraka ity fandarina zany malaza ity. Hijanona amin'ny resaka tetezamita sy fifidianana antsika satria nahoraka teny amin'ny vaovao samy hafa teny indray ny taratasy hamparitaka fanahiniana mandende izay misy ny sonian'ny filoha Marc Ravalomanana sy Ngara Rajaonarimampianina. Voalaza fa hoe akôro politika hidirana amin'ny tetezamita izany taratasy izany. Ho an'ny filoha Marc Ravalomanana dia efa maromaro ny fotoana nilazany fa tsy manaiky izany tetezamita izany izy ary ny fifidianana filoham-pirenena ihany satria tapitra mandahan'ny filohan'ny repoblika amin'ity taona ity dia ny fanatanterahana izany fifidianana filohan'ny repoblika izany no heverina fa fanajana indrindra ny lalam-pandroana sy ny fanjakana tan-dalàna. Heverina ihany koa fa fanajana ny vahoaka satria ny vahoaka ny tompon'ny fahefana ary maso mandidy amin'izay ametraka ny mpitondra ny fireneny ny vahoaka malagasy ka amin'ny alalan'ny fifidianana andraisany anjara mivatana no hanatanterahana izany safidiny izany. Be mitady tetezamita ve ny tiako Madagasikara tsy mitady an'izany tsika. Raha mitady an'izany tsika ny mitombo ihany ny fahorian'ny vahoaka malagasy ireo olona. Atao inona izany? Ny any an-dafy ihany ara fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitondram-panjakana tonga dia akatana hoe mialahinao dia rosoa ny fifidianana. Azo atao tsara zany. Tsika mbola manana 4 volana aoriana. Azo atao mihitsy ke mi-anticiper an'io e. Dia amboarina fotsiny ny rafitry ny mpanomana ny fifidianana toy CENI sy ny ACC milamina eo. Noho izany vahoaka 720 tapitrisa no membonahitra ary fidy manodidina 10 tapitrisa araka izany ny tokony hanefa ny adidiny raha ny voasoratra ao anatin'ny lisitry mifidy mandende araka ny fanavaozana fotony ny lisitry mifidy izay ataon'ny CENI amin'izao fotoana izao. Ny karazana taratasy miparitaka tahaka izao dia endriky ny fanerena politika aty ambadika fa endriky ny akanosana ihany koa ka te handoko olona iray na roa ho ao ambadika izany hevitra marisarisa sy hevitra tsy mahomby izany. Ny hoe tetezamita dia efa maro ny fomba ny verana azy fa vokatry ny fiongana-panjakana na fanongana-panjakana ka miatona ny lalam-pandroana ka hirosoana ny fifanarahana politika. Ny atao hoe tetezamita ihany koa dia vokatry ny fandaminana politika eo amina mouvance na eo amina vondronkely politika samihafa vitsivitsy na maromaro ka hampiantona hatrany lalam-pandroana hizorana amina fomba fitantanana vaovao ny firenena. Ny eto amintsika dia tsy ady misy, tsy korotana misy ary tsy misy fanjakana niongana na fanongana-panjakana ko inona no hiketrehana na hiresahana tetezamita. Inona no hanoherana ny fisian'ny fifidianana ho avy izao. Mazava manko ny fomba fijery ny mpanohatra fa tsy nanohitra fifidianana ny mpanohatra hatramin'izay. Ny fomba fitondran'ny mpitondra no notoerin'ny mpanohatra ary zany fomba fitondran'ny mpitondra zany amin'izay tsy mampety ny fitantanana ny firenena ary kitotom-pitantanana amin'ny alalan'ireo fanapahan-kevitra diso, amin'ny alalan'ny skandalina ary amin'ny alalan'ny fanaparam-pahefana sy ny tsy fanajana ny demokrasia sy ny fahafahana amin'ny teny na ny fahafahan'ny mpanao gazety sy izay mety endriky ny fahafahana rehetrarehetra izany no nitoerin'ny mpanohitra. Tsy mbola nisy fanehoan-kevitry ny mpanohitra ho manohatra fifidianana. Heverina araka izany fa tsy ho avy aty amin'ny mpanohatra indrindra izay heverina fa pitarika amin'ny mpanohatra Andriamatoa Marc Ravalomanana izay opposition démocratique araka ny ambarany lalam-pandroana 9/7 no andeha indray hikaroka fotoana hanalavana ny fotoam-piasana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ny tena mahazo tombo manko raha toa ka ady hevitra tetezamita dia ny fitondram-panjakana ankehitriny izay sahirana fitantanana ny firenena. Izy ihany koa izay sahirana amin'ny fampandehanan-draharaha amin'izao fotoana izao ary izy ireo izay sahirana amin'ny hoavy politika n'ireo mpitondra mihitsy sy ny fitantanan-draharaha izay nampisy ny fahatsoam-panantenana ho an'ny vahoaka malagasy. Izy ireo araka izany no azo tombony raha toa ka misy izany tetezamita izany. Ankoatran'ireo olona vitsivitsy na antoko na vondronkely vitsivitsy izay matahotra fifidianana ka mivohy ity tetezamita ity. Resahantsika amin'ny fomba mahitsy izany anatin'izao fandarina izao mba ahafahantsika mametraka ny ady hevitra ho amin'ny ara-dalàna sy ady hevitra izay misy fahamarinana sy misy lôjikany raha miresaka izany tetezamita sy fifidianana izany. Ny teo anivon'ny RMDM dia nanamafy izany fijoroana izany ny amina hoe tsy ilaina ny tetezamita. Raha misy vondrona antoko politika maromaro niaraka ary nanohitra zao fitondram-panjakana izao dia anisan'ny voalohany tamin'ireny ary nametraka ny
antom-pijoroany tena anivon'ny ministeran'ny atitany ny Rodibe mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. RMDM zay nolotoina, ny RMDM zay noenjehana tamin'ny fomba fanio-kevitra zay manohatra ny fitondram-panjakana izany. Kanefa ny RMDM dia mivoy tanteraka amin'izao fotoan'izao ny hirosona amin'ny alalan'izany fifidianana madio mangarara ary azony rehetra antoka izany. Dikan'izay misy asa amin'ny raharaham-pifidianana tokony hararaotana zany amin'izao fivoriana ny teny meram-pirenena izao. Nambaran'izy ireo ny tsy fankatoavan'ny hirosona amin'izany tetezamita zany. Fanazavana foy entiny mpitarika ny RMDM. Tapitra ny mandany zao mpitondra fanjakana zao. Ny lalàna ny tokony arahana, ny lalàna ny tokony jerena, ny lalàna ny tokony hitondra nyity firenena ity. Fa tsy izay rehetra manana eritreritra na avy atsy na avy ary fa mifanohitra amin'ny lalàna no andeha hibaiko an'ity firenena ity, na andeha ho atao eto amin'ity firenena ity. Iroso amin'ny fifidianana ny RMDM. Fa izay kosa de miteny fa mila fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra. Betsaka ny feo mandeha, maro zavatra mety miseho fa izahay tsy mila tetezamita ny RMDM. Aza manofy ny RMDM raha ohatra ka tetezamita no atao. Fa fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra no ataotsika eto. Lalàna no mamaritra an'izany. Arak'izany, Filomaro Karavalomana, ny antoko-tiako Madagasikara, ny RMDM dia samy manda nisiny zany tetezamita izany. Izara zany no mivoy sy maniry mafy nisiny zany tetezamita izany. Azo antoka reo zay mety ho very seza ary reo zay mety ho tsy mahita seza raha toka mandeha ny fifidianana filoham-pirenena ho avy eo. Zany hoe reo zay tsy manana herintsika entina hiatrehana fifidianana ho avy izany. Lojika tsotra izany ary tsy mila hanaovana kajy politika na papaika politika isan-karazana. Na zany na tsy zany de raisina ho zava-dehibe ny fankahirezana nataon'ny ray aman-dreny mpiangonana, satria ny fivondronam-ben'ny eveka de mahita ny mahazava-dehibe ihany koa ny fiatrehana fifidianana. Hoenotsika ao anatin'ny minitra vitsy ny sombon'ny fanambarana ny entiny monseigneur Gabriel Randrena Tenaina zay sekretera jeneraly ny fivondronam-ben'ny eveka mikasika indrindra ny tontolo mpifidianana. Ny miantoka ny fifidianana madio sy mahomby de ny fanajan'ny olony rehetra ny lalàna sy ny fitsipika rehetra momba n'izany. Natao anome ohatra amin'izany ny mpitondra sy tompon'andraikitra rehetra amin'ny fifidianana. Toy izany koa ireo mpilatsaka ho fidiana sy ny mpomba azy. Ary tena iankinan-javatra lehibe ny fahaizan'ny vahoaka manaja ny lalàna sy ny fitsipika rehetra momba ny fifidianana. Koa entitsika mbavaka sahady ny dingana sy ny ezaka andrasana amin'ny rehetra. Ary ny tena ilaina ny fifidianana ity de olona mahay miaino ka vonona sy manana vinavina mazava anarina izao fahantrana lalina mahazo ny vahoaka malagasy izao. Tsy anilika andraikitra amin'ireo mpitondra teo alohany fotsiny. Olona misokatra amin'ny hafa koa no ilaina, ary afaka mampisokatra ny firenena amin'ny hafa, satria tsy miteraka afa-tsy fizarazarana ny fitiava-tanindrazana manilika ny hafa, araka ny fampatsiahivan'ny Papa François. Zava-dehibe arak'izany ny fiatrehana ny fifidianana. Fa tokony ampisaina ny rehetra ihany koa ny aminy hoe ezotra makaiza raha sanatrian'izany ka tsisy fifidianana eto Madagasikara ka ity resaka tetezamita ity no hahazo vahana. Efa niaina ny firenena teto nandritra ny vanim-taona fandimby taoriana ny Repoblika voalohany ny tetezamita maromaro ny fandimby. Tsy mitondra vokatsoa ho an'ny firenena izany ary fahampitehana hatrany no nentin'izany tetezamita izany, indrindra moa tamin'ny fotoana zay niarena ny Madagasikara ka tonga ny fananganam-panjakana na mety nisy etraketraka natao tamina filoha ka nidirana tamina tetezamita. Fomba ho isika ahafahana miditra amin'izany tetezamita izany amina karazan-javatra marobe. Tsy mbola nahazoana tombontsoa zany ary fahampitehana hatrany. Raha izao ny zavatra efa iainan'ny firenena ankehitriny, azo heverina ve mbola mahazaka tetezamita indray ny vahoaka malagasy sy ty Madagasikara ity. Anjarany rehetra mandinika hatreo alohan'androany, zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompokolahy, makatela tompoko vavy.